raisina mpifaliana indray ry ava-malala isany a mpanaraka ity famelabelaraka hevitra ara-tsoratra masina ity ny miarabanao a izay any tokantrano any ny fiadanany tompony ho amintsika tsiray avy mbola ao anatin'ilay feon'ny tanora isika mitondra loha hevitra lehibe manao hoe fa tsy mba matahotra izay mino hitantsika tamin'ny lasany amin'ny hoe tandreminy didy a fibebahana no hevitra n'izany izay miseho a amin'ny fitiavana izay feny fahatanterahana zava-dehibe tokoa no nahatakarantsika fa maro tokoa ka ireo fandrarana ao anatin'ny baiboly izay tokony tsy hainantsika voalazany didy folo zany sy ireo fanambarana hafa izay nasehontsika omaly ny amin'ireo fandrarana akoatra ny didy folo ambarany soratra masina tamintsika nasehontsika koa nefa ny ohatra ny hoe ahoana ny fahatanterahana zany atao hoe mitandrina ny didin'Andriamanitra izany dia ny fanehoana ny fitiavan'Andriamanitra tsy amin'ireo izay tiantsika fotsiny fa eny fa na dia ny olona tsy tiantsika ary ho an'ilay tovolahy mpanankarena dia nitakiany baiboly ny amin'ny hoe mila mivarotra ny fananana izy mba ho zarana ho an'ny malahelo zany raha te ho tanteraka amin'izany atao hoe fitiavana izany amin'ny fitandremana ny didin'Andriamanitra androany kosa isika ry havana dia hiaraka ao anatin'ilay hoe mino an' Jesosy tompo inona indray ny hevitra finosina izany melohan'izany indrindra saiko ianao hanondrika alohanao hivavaka isika Andriamanitra tomponay eo andinika ny teninao indray zahay mitenena Jehovah fa vonina ianao izay aminaran'i Kristy amen fepetra faharoa no mivaly teny nomeny Jesosy rehefa niteny ny amin'ny hoe ahoana ny ataoko mba hovonjena le voalohany tandreminy didy ny heviny mibeba fa ny ho-pitiavana izany fa ity hoe minoan Jesosy tompo ity kosa inona no hevitra resahanao anaty mivaly teny faharoa ny amin'ny hoe inona ny ataoko mba hovonjena amin'ny asan'ny apôstôly toko fahaenina ambin'ny folo andimy fahatelopolo ka hatramin'ny faha iraika amby telopolo dia hoy ny tenin'Andriamanitra manao hoe ary rehefa netiny nivoaka izy roalahy dia hoy izy tompoko inona no mety ataoko mba hovonjena dia hoy izy roalahy minoan Jesosy tompo dia hovonjena ianao sy ny ankonanao ry ava-malala isany valy teny mazava ny amin'ny hoe minoan Jesosy tompo dia hovonjena ianao sy ny ankonanao fa inona moa ny hevitry ny anarana hoe Jesosy mba ahafahantsika mahatakatra ny hoe mino azy andeha ho jerevantsika ny baiboly ao Matteo toko voalohany andimy faha iraika amby roapolo ka hiteraka zazalahy izy ary ny anarany ataonao hoe Jesosy fa izy no hamonjy ny olona ho afaka amin'ny fahotana Jesosy Jehova no mpamonjy amin'inona mpamonjy ny olona ho afaka amin'ny fahotana zany fa inavy ary ny lanan'i Jesosy ilay mpamonjy hanafaka amin'ny fahotana ilay Andriamanitra nitafy maha olombelona ny amin'ity olam-pahotana ity inona ny nataony ny zavatra ho jerevantsika aloha fa inona ny vokatra ateraka ity fahotana ity eo amin'ny olona ary inona no zavatra ateraka izany eo amin'ny fiainantsika ao amin'ny Jaona voalohany toko fahatelo andiny fahavalo dia hoy ny tenin'Andriamanitra izay manota dia avy amin'ny devoly satria ny devoly manota hatramin'ny voalohany izao no nisy hoy ny zanak'Andriamanitra dia nandrava ny asan'ny devoly zany hoe ny olombelona kay izany tena andevozy ny fahotana ny olona andevozy ny asa izay tanterahan'ity devoly ity isika ary tsy mamela mahazo mihitsy izany devoly izany tsy vitantsika amin'ny maha olona antsika nefany ny anohatra ny tiasan'ny devoly ity tsy vitantsika izany ao amin'ny asan'ny apôstôly toko fahaenina andiny faharoa ambin'ny folo dia hoy ny tenin'Andriamanitra fa isika tsy mitolona amin'ny nofo amandrà fa amin'ny fanapahana sy amin'ny fanjakana sy amin'ny mpanjakana izao fahemazina izao dia amin'ny fanaratsy eny amin'ny rivotra izany tsy vitantsika le izy satria mazava le fanambarana teo amin'ny fanahy aiza ratsy eny amin'ny rivotra ozy izy fa avaly tsy tamaso zany ity miady amintsika ity ary zay ny mahasarotra azy indrindra dia zao ny fanambarana ao amin'ny Jaona toko fahavalo andiny faha efatra amby telopolo Jesosy namaly azy hoe lazaiko aminareo marina dia marina tokoa fa izay rehetra manota dia avy amin'ny devoly andevony ota fa izay rehetra manota dia andevony ota Romanina toko fahavalo andiny fahavalo ary izay ao amin'ny nofo dia tsy mahay manao ny sitrapon'Andriamanitra ireo fanambarana rehetra ireo dia milaza amintsika fa manandevo antsika io asan-devoly io ary tsy mamela mahazo antsika mihitsy izany devoly izany ary ao amin'ny baiboly ihany koa raha dia
oharina amin'ny olona adala, ny olona anjakany ny asan'ny devoly, na le antsointsika hoe manota izany. Ao amin'ny Jeremia 4:2-4 dia hoy ny tenin'Andriamanitra: fa adala ny oloko, izaho tsy mba fantany, zaza tsy misy saina izy, sady tsy manam-pahalalana. Raha ny anao ratsy dia endry izy, fa ny anao soa kosa tsy fantany. Amin'ny Romanina 1:1-4 dia manamafy an'izany ny ilazanao fa tena ny sain'ny olona dia tena hoe lasa manao fahadalana ny olona. Leurs pensées sont devenues stupides, leur cœur insensé s'est rempli d'obscurité. Ils déclarent être savants, mais ils sont fous. Mazava io fanambarana io. Adala ny olona ao anatin'ny fahotana. Oharina amin'ny olona adala, ny olona anjakany ny asan'ny devoly sy manota, raha ny Baiboly ny jerentsika. Hoy ihany koa ny voalazan'ny Romanina 7:7-4. Fa izay ataoko dia tsy fantatro, fa tsy izay sitrako no ataoko, fa izay alako no nataoko. Fa raha manao ny tsy sitrako aho dia manaiky fa tsara ny lalàna. Ary amin'izany dia tsy izaho intsony no manao izany, fa ny ota izay mitoetra ato anatiko. Fa fantatro fa tsy misy zavatra tsara mitoetra ato amiko, dia ato amin'ny nofoko, fa ato anatiko ihany ny fikasana, saingy ny ahatanteraka ny tsara no tsy ato anatiko. Raha toizantsika ny teny dia hoy ny fanambarana: fa tsy ny tsara izay sitrako no ataoko, fa ny ratsy izay tsy sitrako no ataoko. Fa raha ny tsy sitrako no ataoko dia tsy izaho intsony no manao izany, fa ny ota izay mitoetra ato amiko koa ataoko izao lalàna izao. Hitako izao lalàna izao, raha te hanao ny marina dia ato amiko ihany ny ratsy. Fa mankasitraka ny lalàn'Andriamanitra aho araka ny toetra anaty, nefa mahita ny lalàna hafa amin'ny momba ny tenako aho, miady amin'ny lalàn'ny saiko, ka mamabo aho ho amin'ny lalàn'ny ota izay ao amin'ny momba ny tenako. Indrisy olo mahantra aho, iza no hanafaka amin'ny tenan'ity fahafatesana ity. Maty no anoharana azy ao amin'ny 4. Homme faible et esclave du péché, incapable d'accomplir le bon. Hozy izy mivolazana. Tena tsy manana fahafahana ny tanteraka ny tsara satria andevozon'ny ota ny olona anankiray. Eto anefa ny dia zao, misy fanantenana ho antsika. Voalazan'ny Romanina 7:7-10 dia hozy izy hoe: misaotra an'Andriamanitra aho amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika, koa raha ny amiko dia mankatoy ny lalàn'Andriamanitra amin'ny saiko, fa ny lalàn'ny ota kosa amin'ny nofoko. Jesosy ihany no afaka mamelona ny tena ny fahafatesana, ilay tenantsika izay efa andevozon'ny fahotana io. Ny Jesosy irery ihany no afaka misintona antsika, manala antsika amin'izany toeran'ny fanandevozana izany. Ary izay mahazava-dehibe an'ilay teniny nretim-pianatra roa lahy izay niteny hoe: minoa an' Jesosy tompo dia ho vonjena ianao. Ny fahatelo, tsy tompony tena ny mpanota no ny herin'ny maizina izay mitoetra ao anatiny. Izao ny voalazan'ny Lioka 7:20-4. Ary hoy Jesosy raiko: mamelany elony fa tsy fantany izay ataony. Ao amin'ny Jaona 7:7-9 ihany koa dia hoy ny tenin'Andriamanitra manao hoe: nefa aleon'ny olona ny maizina toy izay ny mazava. Ao amin'ny Korintiana 2:2-5, fa raha mahalala izy dia tsy nomboany tamin'ny hazo fijaliana ny tompony voninahitra. Tsy tompony tena intsony ny mpanota no ny herin'ny maizina izay mangeja sy mamatotra azy. Ary fantatsika tsara zany atao hoe tsy tompony tenany zany, fa lasa ilay izay mahery ao aminao no mifehy anao. Ka rehefa ny asan'ny devoly no manjaka ao aminao, dia izay no miseho eo amin'ny fiainanao, ary tsy tompony tenanao amin'ny fanaovana izay tiany ianao. Ao amin'ny Jaona 4:4-5 nefa dia izao no ambaran'ny soratra masina: ary izao angataka amin'iray, ary izy hanome anareo mpananatra hafa mba ho eo aminareo mandrakizay. Eto no miditra ny vahaolana ho amin'ny fiainantsika tsiraray avy, mba ahafahantsika handresy an'ity asan'ny devoly ity. Inona ozy izy no alefany? Hanome izy. Izao angataka amin'iray. Andriamanitra mihitsy zany no mangataka, tsy hoe homena fotsiny amin'izao zany ny fanahy masina, fa tsy maintsy mangataka. Ary Jesosy Kristy no mangataka zany amin'iray, ary mandefa an'izany manome
izany ho atsika, hanome atsika mpananatra hoeto amintsika mandrakariva. Ao amin'ny Jaona 10:5 dia hoy ny tenin'Andriamanitra manao hoe fa raha tonga ny mpananatra izay rahako aminareo avy amin'ray dia ny fanahin'ny fahamarinana izay mivoaka avy amin'ray dia izy no vavolombelona hanambara ry havana, hanome atsika ny fanahy masina. Ary io fahagagana ataon'ny hery ny fanahy masina io no afaka manova ny mpanota mba hitandrina ny didy hankatoa ary tsy hanota intsony rehefa nomena izany fanahy masina izany. Fa ahoana moa ny fanambarany soratra masina? Manantitrantitra n'izany teny izany. Ao amin'ny Ezekela 4:7 dia hoy ny tenin'Andriamanitra manao hoe ary ny fanahiko nataoko ao anatinareo ka hahatonga anareo handeha araka ny lalako sy hitandrina ny fitsipiko ka hanaraka azy. Tsy misy olona zany mahay tonga dia hoe hitandrina ny lalàna izany amin'ny herin'ny tenany, fa ny fanahy no manome ny fahafahana ahafahantsika hitandrina sy hankatoa ny lalàn'Andriamanitra, eny ny didin'Andriamanitra izany. Ny olona zany matoa tanteraka amin'ny fankatoavan-dalàna dia satria nomena azy tamin'ny alalan'ny fanahy masina izany. Ao amin'ny Romanina 2:20 dia hoy ny tenin'Andriamanitra manao hoe ary amin'izany dia hovonjena avokoa ny Israely rehetra araka ny voasoratra hoe hivoaka avy any Ziona ny mpanafaka, tsy iza izany fa Jesosy Kristy, ary ampiala faharatsiam-panahy amin'ny Jakoba izy, Jakoba izay maneho ny olona mino na ny olona izay efa nandray an' Jesosy teo amin'ny fiainana izany. Inona izany ny asan'ny fanahy masina? Mampiala faharatsiana izy. Tsy hoe satria za no mendrika, satria za no manana fahafahana natanteraka an'izany, fa fanomezana izay nomena izany. Tamin'ny alalan'inona? Fanahy masina no nahatanteraka an'izany. Ry hava-malala, zavatra iray faharoa dia izao: nomena, nonerany, nataony teo amin'ny hazo fijaliana ny heloka vitantsika noho ny sorona nataon'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana zany no azahoantsika famelan-keloka. Novidiany le izy, nonerany le izy, nalohany teo amin'ny hazo fijaliana zany, dia afaka nandray ny famelan-keloka isika. Izao ny fanambarany Jaona 1:4-10. Izao ny fitiavana, tsy ny nitiavantsika n'Andriamanitra, fa ny nitiavany atsika ka ny ra ny zanany ho avitra noho ny fahotantsika. Mahavidy ampimandony sazo-pahotany tsika ve ny sorona avitra izay natao teo amin'ny hazo fijaliana, izay nataon'i Jesosy zany? Eny ny valiny ry havana, eny mihoatra mihitsy ary no nalohany Jesosy Kristy teo amin'izany hazo fijaliana izany. Izao ny voalazan'ny Romana 5:20. Ary ny lalàna dia niditra koa hahabe ny fahadosoana, nefa teo amin'izay nihabeazan'ny ota noarany fahasoavana be lavitra. Tsy vaovao mafaly ve zany? Fa araka n'io teny io dia manahoana? Noho ny sorona nataon'i Jesosy dia nihoatra be ny fahasoavana izay ho famonjena azy anao. Noho ny amin'ny hazo fijaliana dia azo navela heloka, eny fa na dia ny mpamolony, mpandainga, mpangalatra, azo n'Andriamanitra navela heloka ny olona rehetra. Izao ny fanambarana ao amin'ny Isaia 7:1-2. Ampinono ny oloko, hoy Andriamanitrareo, mitoriny teny somahafaly amin'ny Jerosalema ka lazao aminy fa vita ny adiny, sady voavela ny elony, ary rehefa nandray indroa eny tamin'ny tanan'i Jehovah izy. Ny mpanota zany ho valin'ny fahotana rehetra nataony. Ho an'ny olona izay mino an' Jesosy dia afaka mandray ny vidy ny fahotana izay efa nalohan Jesosy, ary tsy hoe vitany hoe voaefa fotsiny, fa voaefa indroa eny zany. Tena mahafa-po ary mahavidy ny fahotana, ny sorona nataon'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana. Inoy zany ry havana malala isany? Dia handray an'izany ho an'ny tenanao ianao. Inoy fa zava-misy izany. Izao ny voalazan'ilay boky ilay fitiavana mandresy, soatan'ilay mpanoratra kristianina hoe Anabavy Ellen White, ao amin'ny pejy 217, paragrafy 2. Fohy be ny fanantenantsika ny sorona nataony, tsy maintsy hifantoka amin'izany ny finoantsika. Minoa an' Jesosy no ny sorona nataony dia azo avela ny elokao. Azo avela ny elokao. Azon'i Jesosy atao amin'izay ny mifona sy mamela eloka ny mpanota, satria efa naloany ny sazo sy mpandika an-dalàna vitantsika mpanota. Ao amin'ny boky anankiray izay nosoratan'ny Anabavy Ellen White, mpanoratra kristianina,
ny tena fifoazana marina. Pejy 3:30 paragrafy voalohany dia hozy izy hoe ireo izay maniry ho tonga zanak'Andriamanitra dia tsy maintsy manaiky ny fahamarinana fa amin'ny alalan'ny fanavotana nataon'i Kristy irery ihany no andraisany ny fibebahana sy ny famelan-keloka izany. Ny fiainana ao amin'ny Kristy izany dia tsy hoe fiainam-pahotana eny ianao dia manantena fa efa nalohany izany dia ho anao izany, fa tsy maintsy mandeha amin'ny fiekekeloka fibebahana dia mino an'izany ianao ary mandray an'ilay famonjena fanavotana ataon'i Kristy irery ihany. Tsy amin'ny alalan'ny herin-tenanao io fa amin'ny alalan'ny asa izay nataon'i Kristy ho anao. Tsy hain'olona atao fa hain'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Ao amin'ny Jaona voalohany toko faharoa andininy voalohany dia hoy izy mifanambarana, anaka zany zavatra zany nosoratako aminareo mba tsy hanotanareo, ary raha misy manota dia manana solivava ao amin'ny ray isika dia Jesosy Kristy ilay marina izany. Mazava ny fanambarana eto fa ny aninona hozy izy zany zavatra zany nosoratako aminareo mba tsy hanotanareo. Voalohany, mialantsika amin'ny fahotana amin'ny alalan'ny fiekekeloko sy fibebahana marina izany. Ary ny faharoa dia hozy izy, raha mpanota sendra lavo ianao dia matoky miarena ary fikiro Kristy ilay afaka hamela ny fahotanao. Izy no avotra noho ny fahotantsika ry havana. Ao amin'ny Romanina toko 9:3-7 dia hoy ny tenin'Andriamanitra, iza no hiapanga ny olom-boafidin'Andriamanitra? Andriamanitra no manamarina azy. Iza no manameloka? I Kristy Jesosy no efa maty, eny sady nitsangana tamin'ny maty koa ka mitoetra eo amin'ny tanana ankavanan'Andriamanitra ary mifona ho antsika ankehitriny. Ny mpanavitra antsika dia velona ry havana, dia Jesosy Kristy izany. Azo antoka ny famonjena ho antsika tsiraray avy. Ka ny anasananao ankehitriny dia ny hoe inoy izany, iantehero izany ary raiso Jesosy ho mpamonjy ny tenanao manokana. Ny mpanota manaiky, miankina, matoky ireo zavatra telo lehibe no tanterahan' Jesosy ho azy ireo no antsoina hoe mino azy. Mino an' Jesosy ary mandray azy ho mpamonjy azy. Ahoana moa ilay zavatra telo lehibe izay efa nitanisaina tamintsika teo? Ny zavatra voalohany no tanisaintsika dia ny hoe Jesosy Kristy no antoka ho amin'ny famonjena antsika tsiraray avy. Ary izany Jesosy Kristy izay mpamela heloka izany dia efa nandoa ny vidiny fahotantsika. Zay ny zavatra faharoa, efa nalohany izany ary ampy nahaloha fahotantsika. Ny sorona nataon'i Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana. Ary ny fahatelo farany dia ny hoe izy no mamela heloka sy mitondra antsika ho amin'ny fibebahana na havelany ny helontsika rehetra. Ary amin'ilay voalohany fanahy masina no nomena antsika ka mahatonga antsika tsy hanota. Asan'ny fanahy masina izay. Ny faharoa, nalohany ny vidiny. Ary ny fahatelo dia ny hoe izy no manome antoka ho amin'ny famelan-keloka ho antsika tsiraray avy. Ny fiankinana amin'ny tanteraka no hahatonga anao ho tahaka azy ry hava-malala. Miankina amin'ny Jesosy, inoy izany, minoa an' Jesosy Tompo dia ho vonjena ianao sy ny ankonanao. Tahantsika ny Tompo. Amen. Vavaka isika, Andriamanitra tomponay io, misaotra ny amin'ireo zavatra telo nataonao anay. Voalohany, nanome ny fanahy masina ianao mba hahatonga anay tsy hanota intsony. Faharoa, nalohanao ny sazo-pahotanay rehetra. Ary ny fahatelo dia nomenao anay ny famelan-keloka mba hahatonga anay handray ny fahatanterana dia ny famonjena izany. Tsy tanteraka izany raha tsy noho ny aminao Jesosy, koa dia mankasitraka anao izay. Aingana izay mba hanana finoana amin'izany zavatra nataonao izany ka mba isainao anay ny famonjenao. Dia ho an'ny mpiaino rehetra ihany koa izany. Mitahy anay amin'ity alina izay ho lalovanay ity, minaran'i Jesosy. Amen.